Ao anatin'ny tetikasa Ty Travers amin'ny alalan'ny tetikasa fiarina no anatanterahany ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana an'izany tetikasa izany ka anomezana lanja ny tanora ho tonga mpandraharaha matianina eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isehatra ny famokarana, ny fanodinana ny vokatra ary ny famarotana izany. Notanterahana ny sabotsy 12 Desambra 2024 tao amin'ny Fokotany, Anosimboangy, commune Andranomanelatra, faritra Vakinankaratra, ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa Ty Travers ho an'ny faritra Vakinankaratra, izay nitariny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Mivady, niaraka tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana. Tamin'izany no nanolorana ny fanalahidin'ny trano sy ny taratasy manamarina ny zofisitrahana ny tany ho an'ireo tanora miisa 750 mianadahy izay ahazo velara-tany 1 hektara avy. Foana tena matanjaka ny fitondrana azy, fitondram-pandakana zay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay vinahitana ty tetikasa ty hevitra avy aminy mahatsapa hoe ny tanora betsaka ny tsy manan-tany nefa betsaka ny afaka misehatra amin'izany fiarina zany. Ka dia teraka tamin'izay ty hevitra avy amin'ny filoham-pirenena ty hoe andeha sady omena an'izay hoety manana ny trano ny asa fivelomana amin'ny sady mpiompy no mpamboly matianina ary nisy ny fiofanana samihafa nomena azy ireo mba ahananany izany amehezany izany sady atohanana izy amin'ny resaka fanafodin'omby tohanana izy amin'ny rano isy forage nomeny présidente eo mba ahafahany sady mahazo rano any tokantrano rano anadiovana ny biby anadiovana ny tranon'omby ambolena amin'ny alalan'ilay gotagoty ary mariana gotagoty io dia fanampiana misy tohana ataon'ny ministère ny fambolena amin'ny alalan'ny FDA na Fonds de développement agricole mitsidika ny teto amin'ity le toerana izay hitazomana hoe anaovana quarantaine andeto mivavy Bernolety mariana fa hatreto izy dia mbola fitondram-pandakana no karakara amin'ny sakafo manara-maso andro aman'alina ny fahasalaman'izy ireo ary hitantsika amin'izao fa tena salama tsara ao tsara ny lanjany. Maro ny tosika azon'ireto tanora ireto hoentina ampiroboroboana ny asa fiarina izy ireo, hita taratra ny fanantenany ary hitsapa sahady fa ho tanora mpandraharaha modely sy matianina amin'ny asa mpamokarana ka hitondra fampivoarana ny toe-karena ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Velam-boly tokoa ny tena efa nofinofy hatramin'ny ela ny ho lasa mpandraharaha matianina amin'ny tontolo ambanivohitra indrindra amin'ny firesaka fambolena sy ny fiompiana. Amin'izao fotoana izao dia tanteraka izany nofinofy izany tanteraka aty aminay ny tetikasa Ty Travers izay nampanantenain'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina ka isaorana azy be dia be ny amin'ny finiavany ny amin'ny fitiavany tanora indrindra ny fampirisiany ny tanora handraharaha eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny zavatra misy izay atao eto dia fiompiana mivavy bernoana. Nisan'ny nahazo tombony izay satria nahazo an'ireo omby izay nafaran'ny fitondram-panjakana avy any ivelany ompiana eto amin'ity toerana ity. Izany hoe sady miompy izay eto no manao ihany koa ny fambolena. Misy ny fambolena villa, misy ihany koa ny fambolena ireo karazana potager maro samihafa izay volena eto amin'ity toerana ity. Ny teninay izay tsy andraraka Ilombeando amin'ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara izay nanome tetikasa lehibe ho anay fa ezaka izahay hiezaka amin'ny anao izay faraherinay ampandrosoana izao toerana izao ampandrosoana ny tetikasanay mba ho lasa mpandraharaha moderna matianina amin'ny zavatra izay ataonay ety dia ankasitrahana lehibe izy amin'ny fanomezana izay natolotra anay andro amin'izao fotoana izao.